ahoana marina sa i mijoro sy mandray andraikitra. Tsy takona fenina toy ny tafika andrefa tanàna intsony ny fantrana lalina mahazo ny malagasy. Ny banky iraisam-pirenena moa dia efa nilaza fa nitombo ny isan'ny olona mahantra eto Madagasikara, ka ny raika amin'ny 800 ponina izany amin'izao fotoana izao dia tena mahantra. Izany dia vokatry ny tsy fahaiza-mitantana sy ny tsy fahombiaza ny mpitondra ankehitriny, manoloana ireo zava-misy izay anjara ny mpitondra no mitady vahaolana sy ny paikady amin'izany. Mazava be izao fa tsy manana izany traikefa izany mihitsy raha ny mpitondra ankehitriny. Tsy afaka hiala balalava izao ity fitondrana ity satria tsy eto Madagasikara irery no nisy ny Covid-19 ary niady any Ukraine dia vao tamin'ny volana febroary teo no nisy izany. Ny marina dia tsy misy paikady sy ny vahaolana nandritra ny efa taona latsaka kely nitondrany Andry Rajoelina izay, fa fampanantenana pôkaty sy kolikoly no tena nanjaka teto amintsika. Tsy izay ihany fa tsy misy mihitsy ny fandriam-pahalemana ka miaina ao anatin'ny tebotebo daholo ny vahoaka malagasy, na ireo ety an-tanan-dehibe izany na ireo any ambanivohitra. Tsy hita ny vahoaka intsony izay hita rainana, fa ireo mpitandro ny filaminana izay nantenaina hiaro ny vahoaka sy ny fananany toa tsy manao laharam-pahamehana izany, fa variana manao erim-pamoretana, manenjika sy manakana ireo mpanohitra tsy haneho hevitra sy vezivezy malalaka eto an-tanindrazana. Tsy misy mandeha amin'ny tokony izy intsony ny fitantanana ny firenena, ary azo lazaina fa tena potika tanteraka i Madagasikara ary ilaina avotana aingana. Ny tsara ho fantatry ny vahoaka aloha matotonga amin'izao latsaka anatin'ny lavaka izao ny firenena dia ireo mpanao politika izay mitondra mihitsy no tsy manana traikefa anavitra ity firenena ity. Ny mpanohitra dia efa nahita hatramin'izay fa tsy manana paikady ny mpitondra, ary izany no mety antony anakatsakanana ireny etsika ireny, etsika politika izay mbola redynamisation na fameloma masony antoko ireny. Izany no antony anakanana lava ny filohan'ny RMDM Marc Ravalomanana ireny isaky ny manao fidinana ifotony izy. Ireny rehetra ireny dia fanitsakitsahana lalam-pandrenana, kanefa ny HCC toa mijery fotsiny raha toka izy ireo no tokony ho tena sarotiny amin'ny fanajana izany lalam-pandrenana izany. Mipetraka ny fanontaniana hoe misy baiko ve azony HCC ka tsy rototra zareo sa androm-panjakana natao hiara-pitondra izy ireo fa tsy hiaro ny lalam-pandrenana? No ireny rehetra ireny dia nijoro ary namaky batsilana ny fanitsakitsahana lalam-pandrenana sy ireo lalàna iraisam-pirenena ny filohan'ny RMDM Marc Ravalomanana ny alatsinainy teo. Efa tafahoatra loatra mantsy ny didy jadona sy ny fanaparam-pahefana atao amin'ny mpanohitra sy ireo tsy mitovy hevitra amin'ny mpitondra. Izao no lazainy momba izany. Tena miantra tanteraka eto ny didy jadona, ary io tsy vitany hoe le mpitondra rery ihany, fizy menakavy manao didy jadona daholo zay tiany atao, tany tsisy lalàna e. Noho ny fampiarana izany didy jadona izany dia ampiasaina atao erim-pamoretana sy fitaovana politika ny mpitandro ny filaminana. Ny zava-misy izay iainan'ny vahoaka amin'ny andavanandro anefa dia misy ireo fakana ankeriny ireo tovovavy izay tsy misy vahaolana ary tsy hita izay tena asany mpitandro ny filaminana amin'izany. Misy ihany koa ireo fakana ankeriny ireo zazavarira any amin'ny faritra Atsimon'ny Nosy. Ny dahalo moa dia tsy lazaina intsony, kanefa dia tsy hita izay tena paikady sy ezaka ataon'ny mpitandro ny filaminana amahana izany rehetra izany, fa toa variana manenjika sy manakana ireo mpanohitra fotsiny izy ireo. Marobe mihitsy izy ireo rehefa ny mpanohitra no aneho hevitra kanefa tsy misy hita ry zareo, rehefa ny vahoaka no miaina ao anatin'ny fitebitebena tanteraka satria tsy misy ny fandriam-pahalemana. Matahotra ny ankizivavy sy ireo tovovavy rehefa evoky ny trano satria tsy misy mpiaro izy ireo fa misy ny mpangalatra olona. Izany rehetra izany dia ahitana fa tsy lahara-pahamehana ho an'ny mpitondra ny tsy fisiny ny fandriam-pahalemana, fa ny anao erim-pamoretana sy ataon'ny mpitondra fitaovana politika anakanana ny fanehoan-kevitra am-pilaminana no mamaika azy ireo. Izany no mahatonga ny filoha Marc Ravalomanana nanao antsoavo ho azy ireo. Hoy mantsy izy hoe mieno
ny feon'ny fieritreretany reo zandary reo polisy reo maramilo enoy ny feon'ny fieritreretanareo fa olombelona toy ny olombelona rehetra nareo ary malagasy toy ny malagasy rehetra de mety ve zao ataonareo zao raha ohatra nareo nianatra tany amin'ny indrindra fa reo le mpitondra nianatra tany amin'ny akademia militaire nanatrika an'ireny de nanao finianina ho an'ny tanindrazana ary nareo nitandroko ary nyvozona ianareo koa no malala zay tokony atao enoy ny fieritreretanareo fa iza de maty ny indrikely na sitranay na zay tambotambo mazo anareo koa noho izany manao antso avo ao amin'ny maramila ny polisy ary ny zandary tsy anaiky atao fitaovana politika sy herim-pamoretana fa aoka ny tombontsom-pirenena no atao lolarana tombontsom-pirenena no atao ambony satria hiary ny vahoaka sy ny fananana nareo ary tsy izy zay tsy malala an'izany ny olona rehetra fa amin'izao fotoana zao tsy zay ny zavatra mitranga freo le olona tsy malala ny baiko zay tsy mitana ny commandement de samy malala koa fe mafy mahazo azy samina nareo mieritreritra tsara hoe mety ve zay ataoko zao fa tokony saijory ianareo milaza hoe tia kosa tsy izy tam'izany tondra nandritra n'izay valo taona zay de mahafantatra tsara mihitsy fa misy miteny am'ireo lehibe reo tsy fanandrify amin'ny zavatra toerana metrahana anay ty malagasy daolo ihany ireo mpitandro ny filaminana ireo ka tokony ijery izay tena marary ny vahoaka fa tsy lasa erim-pamoretana fotsiny ihany arovo ny vahoaka malagasy fa tena efa mizaka ny jerany aina tsy nitafika sy ireo mpitandro filaminana ihany moa no tena ny antefa ny antsoavo fa teo ihany koa ireo antoko politika syndicat ny fiarahamonnym-pirenena ary ny olotsotra ilaina ny firaisankinany rehetra amin'izao firenena latsaka ankady izao ny vahoaka ny tena tompo-pahefana fa pindrana fotsiny ihany ny mpitondra vahoaka tsy manaiky raha matahora sy ny antsonjay politika no tena tompo ny fahefana rafitra tena manaja lalam-pandrenina sy demokrasia no ahafahana tena mampiseho ny fahefam-bahoaka fa tsy androm-panjakana manaiky baikoa ny mpitondra fotsiny tsy misy fifidianana madio eto raha toka ny seni sy ny hasese amin'izao endriny zao no manomana ny fifidianana ho avy hitatsika amin'izao fijaliana sy ny fahantrany raiky amin'ny valopolo ny vahoaka malagasy izao ny vokatry ny fifidianana feny doublon mpitondra tsy mitsinjo ny tombontsom-bahoaka no landy tamin'ny fifidianana tsy marina mbola anaiky izany ve ny malagasy izany no antony antsoavo ataon'ny filomarika ravalomanana ho an'ny vahoaka hoy mantsizy momba izay hoe mba hahafahana manavitra malagasy izay miaritra ny fangiry firina noho ny fahantrana sy vidangany vidim-piainana zay tsy nahitan'ireo vahaolana tsy nahitan'ny mpitondra vahaolana zany mba hamonjena sy ametrahana ny tena demokrasia marina eto amin'ny tany sy mifanjakana dia manao antso avo amin'ny vahoaka malagasy rehetra tsakanavaka ny tenako ireo antoko politika tsakanavaka ny fiarahamonim-pirenena rehetra mba asay ijoro reo syndicat reo olotsotra zay alaina nyfananana raha vana fotsiny tsotro zao ny varotra kely mbananany eny amin'ny arabe reny tsy famplazana mijaly ifatiranofana reo tsy mandady arina reo le mitrongo vomana koa i aminareo tsy hijanona atreo mihitsy ny zavy izany antsoavo izany fa ny firaisankinany vahoaka malagasy ny fahasahiny vahoaka malagasy tsy ankanavaka no anova izao tsy fampiaza ny mpitondra izao ka ny vahoaka indray no tena mizaka izany amin'ny fahoriana sy ny fahantrana mianjady amin'izao betsaka mantsy ny fanarian-dia na ny diversion politika ampiasain'ny mpitondra sy ireo vitsy anisa mahazo tombotsoa ka lazaina fa fitadiavan-tsezany any mpanohitra ny tena marina dia izao ny tsy fahombiazana ara-politika no mandrendrika ny firenena noho ny politika tsy mahomby no mahatonga izao fahantrana lalina izao noho ny politika ny fampanantenana pokaty no mandrendrika ny firenena ko ilaina ny fijoroan'ny vahoaka sy ny firaisan-kinany rehetra mba hiady amin'izao fanagejana
sy ny fanaparam-pahefana izao. Raha tsy samijoro ny vahoaka dia mbola iampy-taona maro ary vao mainka aza ihasarotra ny fiainana andavanandro ny vahoaka. Aoka tsy ho adino fa mitohy hatrany ny vidanga ny vidim-piainana. Tsy lara-pahamehan'ny mpitondra izany. Andao hiaraka navitra ity firenena ity isika rehetra ary hanohitra hatramin'ny farany ny tsindry azo lena mahazo ny vahoaka. Ho an'ny mpanohitra dia ny fanaovana ny conférence nationale aloha no tena maika ahafahana manangana rafitra tena maleo tena sy tsy mitanila kanefa ahafahana manomana fivitianana izay ekeny rehetra. Iny antso avo an'ny mpanao politika sy ny syndicat ary ny fiarahamonim-pirenena iny dia antso avo ahafahana miara-mandinika izay fomba anavotana ity firenena ity. Efa nisy ny namaly ny antso na ny teto an-toerana na ny malagasy any ampita kanefa mbola betsaka no afaka manatevin-darana. Koa zay mijoro sy mandray andraikitra fa miandry anao Madagasikara ho avela ho rendrika ve ny firenena? Fa ahoana mariny? Ahoana mariny?